tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy Gasy, fandaharana vokariny CFG Madagascar toana maso amerikanina. Efa nampahafantarina anao teo aloha ireo paikady entin'ny groupe 10 hitondrana sy anatanterahany tetikasa sy ny ezaka iombonan'izy ireo. Efa manakaiky ihany koa ny fotoana anatanterahany groupe tsirairay izany tetikasan' izany sy ny fotoana amantarana hoe iza reny manakaiky ny safidin'ny mpihaino sy ny mpifidy Ho an'ny anio dia anentana ny mpihaino ny groupe tsirairay isafidin'ny tetikasany dia ny aina vao, GSM, PIS, fanjiry ary ny mandravasarotra. Efa manomboka mivoaka tsikelikely ihany koa mampionina ny vokatry ny fanatanterahany vondrona tsirairay ny tetikasany tamin'ireo izay nitondrana ny fanohanana izany. Ho any anio dia hijoro vavolombelona na hitondra ny témoignage atao anatin'ny fandaharana ny proviseur ny lycée Sambava Centre. Ny tanoran'ity lycée ity izay isan'ny tanora kinendry ny vondrona mandravasarotra amin'ny tetikasan'izy ireo. Vahiny Samy Gasy anio kosa ny lehiben'ny sampana fanabeazana sy fisorohana eo anivon'ny vondrom-paritra ny BIANCO Antananarivo. Manahoana ny fanohanana ataon'ny BIANCO ireo vondrom-bahoakam-paritra eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ifampiresahana aminy mandritra ny Samy Gasy mandray vahiny izany. Manome fotoana anao mpihaino ihany koa zahay amin'ny fanontaniana apetraka ao anao. Mialohan'ny sarahantsika no anolorana izany eto amin'ny Samy Gasy. Noro Rawely Arson sy mampiona Ravalson manolotra ny Samy Gasy anio tonga soa tompoko. Asainy amenada ianao naraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Samy Gasy ny vaovao. Efa manakaiky ny fotoana ametan'ny groupe tsirairay ny tetikasa iombonana. Efa ao anatin'ny fifidianana ny tetikasa maharesy lahatra ihany koa isika. Karazan-droa no ahafahana misafidy ny groupe tsirairay na io amin'ny alalan'ny fandefasana SMS amin'ny 03232 03230 na io amin'ny alalan'ny fanaovana j'aime ny groupe. Ao anatin'ny page Facebook ny tetikasa Samy Gasy moa no ahafahanao manatanteraka izay fifidianana amin'ny alalan'ny j'aime izay. Anentanyeto ireo groupe tsirairay anio tetikasa iombonana ny vondrona aina vao no hoe tsy miankina mandrakariva amin'ny mahazatra. Manjaka ny kolikoly sy ny fitiavana ny tombontsoa manokana tsy mifampatoky intsony ny malagasy lasa fiainana ny korotana ara-politika. Inona ary ny vahaolana? Aina vao. Anova ny toe-tsaina ho tsy troisième, toe-tsaina tsy miankina mandrakariva amin'ny mahazatra. Midika fa tsy mifampiahainy malagasy, tsy misitraka sambirery ary tsy mikorotana ara-politika Madagascar. Noho izany, tsy ho sandaina vola intsony ny tombontsoa iombonana. Milatsaka tsitrapo ny mpanao gazety amoaka lahatsoratra mikasika ny fanabeazana momba ny fifidianana. Vonina koa ve ianao ampandroso an'i Madagascar? Vidio ary aina vao. Alefaso amin'ny 032 32 032 30 ny IC espace 01. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny page Facebook ny tetikasa Samy Gasy ary manao j'aime ny aina vao. Miandro vokatra tsara vanim-pitondra ve ianao? Manantena fanatanterahana amin'ireo nanankinana andraikitra va ianao? Olom-pirenena te hanova ireo fomba ratsy teo aloha ve ianao? Te hampandroso ny faritra misy anao ve ianao? Toany ny tetikasa tafo na tamberina andraikitra antoko ny fandriam-pahalemana. Tetikasa tanterahany GSM, Gasy sahy manova. Satria ny fampiarana ny tamberina andraikitra ihany no antoko ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana maharitra eto Madagascar. Alefaso SMS amin'ny laharana 032 32 032 30 ny hoe IC espace 02. Gasy ao, Gasy anao, Gasy isika, saia manova. Efa misy ny vokatra ho an'ireo manatanteraka ezaka iombonana. Ao Sambava no toerana natanteran'ny groupe mandravasarotra izany. Isan'ny kinendrin'ny groupe mandravasarotra ny tanoran'ny lycée ao Sambava Centre.
mitondra fanazavana ny ako ny fanohanana nataon'ny groupe mandravasarotra ireo tanora eo anivony lycée ary ny proviseur Andriamatoa Sandry Gabriel Joseph anisan'izay niara-niasa akaiky tamin'ny groupe mandravasarotra nareo tato anatin'ny lycée. Inona izay fiara-miasa tamin'ny groupe mandravasarotra zay ary? Tegna marigny tokoa fa niara-niasa tamin'ny groupe mandravasarotra ny lycée mixte teto Sambava. Ino moa ny endriky ny fiara-miasa moa satria rehefa fampianarana lazainy dia fanabeazana. Ka hitanay moa tagnatin'ity groupe ty mametraka manokana mazava-dehibe ny fanabeazana ny tanora indrindra ny fitsinjovana ny hoavina ary manologna koa ny zava-misy tsy maintsy atreny eo amin'ny fiarahamonina sy afany mandresy na hoe mandrava zay sarotra zay tokoa aza dia zay zany fanabeazana apetrako agnatin'izao zay natonga zay hoe resy lahatra ny sekoly satria miaradi ihany moa zay groupe zay sy ny sekoly satria managna tanjony iombonana amin'ny fanabeazana ny tanora amin'ny hoaviny zay. Dia ina moa zany le tena hoe nataony mandravasarotra zany raha tato amin'ny lycée Sambava manokana? Ny nataon'ity groupe ty moa ny fampivondronana ry tanora lycéen zany izy moa tsy anavagna klasy dia manao programme zany tanatin'ny fotoagna lavalava zay dia manome endrika formation fanabeazana dia misy moa karazagna devoir koa petraka amin'iregny zaza regny atreza moa ny pratika n'izay zavatra nomegny fa tsy hoe théoriquement ihany le izy na hoe ambava fotsiny fa hoe tegna iainan'le tanora ve zay zavatra nampitaina aminazy ka tamin'ny alalan'ny formation nisy dia teo koa amin'ny alalan'ny firotsahagna an-tsehatra amin'ny fiarahamonigny manao pratika n'izay zavatra sy ny fiainana n'izay zavatra zay koa mba jeregna hoe atreza ny iainan'le tanora sy ny fahazahoan'le tanora zay zavatra nampitaigna aminazy. Inona reny ataontsika hoe vokany voarainareo zany ary tsapanareo moa zany ataontsika hoe mpanabe ato amin'ny lycée akon'izay hoe fiara-miasa tamin'ny mandravasarotra zay? Rehefa misy moa ny hoe fandraisana anjara atao regny na fampivondrona na hasa tantaragna anivon'ny sekoly zany dia mandray andraikitra le tanora ary tsy miandriandry tahaka ny taloha hoe izy ary ny anao an'izao na izy ary anao zao fa hita tegna misy fandraisana andraikitra ary tegna tafapaka ao anatiny na diagna amin'ny fiarahamonigny azy renay koa zany ny impact avy amin'ny ray aman-dreny dia hoe misy fiovoan'ny toe-tsaigny hita ty an-tsekoly ka hatrany amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fianakaviagna agny dia nahitagna zay zavatra zay tokoa satria maro moa ny ray aman-dreny no velom-piderana satria raha ohatra moa reny groupe reny misy ray aman-dreny ane misakany zaza hiditra amin'ny groupe reny fa tamin'ity zany tsy mba nahitany ray aman-dreny hoe ny sakana satria hita tokoa fa misy fahombiazana sy fiovoan-toetra fiovoam-pijery. Misy fanetanana fo ve afaka ataonao ary ho an'ny mpihaino antsika? Rehefa hoe tetikasa zegny moa le izy dia zavatra miainga avy amin'ny zava-misy amintsika ty ary fandraisana andraikitry ny tanora koa indrindra ny fandriam-pahalema raha miresaka ny faritra sava indrindrandrindra tsika na ny Madagascar aza ohatrany tsy mandry fahalemana ary ino moa tsy mampandry fahalemana azy satria ny tanora hita miala amin'izay fitezagna tokony ho izy ary ny fisian'izao groupe zao zany hitanay fa famerenagna indrindrandrindra ny tanora ho amin'ny lalana tsaratsara kokoa hiteraka zay fandriam-pahalemana zay ary zay agnentagna ny ray aman-dreny satria na ny ray aman-dreny an-tokantrano sahirana amin'ny fitezana zaza takzay koa ny mpitondra fanjakana sahirana amin'ny fitantanana ny fiarahamonina sy ny vahoaka fa rehefa miara-miasa tsika jiaby tsy hoe zay mifampianarana ihany no iara-iasa fa na ny mpitondra na tsika ray aman-dreny rehefa miara-miasa ka samby resy lahatra amin'ny fanentanantsika ny tanorantsika amin'ity groupe ty dia isy fiovana mahery-vaika zany ho hitantsika amin'ny fiarahamonina sy amin'ity firenenantsika tika magnentana zegny zay. Fifampitokisana amin'ny bitandro filaminana sy ny vahoaka antoko ny fandriampahalemana maritra entony anjara-bikinao ndao ifanometanana anorina fiarahamonina anatina fandriampahalemana groupe mandravasarotra miaraka amin'ny SFCG tetikasa Samy Gasy toanan'ny maso ivo amerikanina. Midira ao amin'ny page Facebook ny projet Samy Gasy, cliquez ny j'aime amin'ny vondrona mandravasary na alefaso maimaimpona ny SMS hoe IC espace 5 amin'ny 032 32 032 30 mandravasarotra.
ho an'ny groupe fanjiry indray kosa dia tsy totosa ny volana oktobra iny ny fampiaonana ny tanora sy ny mpitandro filaminana izay nokasain'izy ireo natao atao amin'ny lisea anankiray ao Antananarivo. Na izany na tsy izany mampionina ezahan'izy ireo atao amin'ity volana novambra ity izay hetsika izay ary mitaonanao mpihaino hifidy azy ireo hatrany ity groupe fanjiry ity na amin'ny Facebook io na amin'ny SMS ao amin'ny 03232 03230 maimaimpona amin'ny fifidianana. Tanora ianao! Natao anao ny tetikasan'ny groupe fanjiry ka aza misalasala misafidin'ny groupe fanjiry ao amin'ny lahatra 032 32 032 30 IC espace 4. Efa misokatra ny fifidiananao mpihaino ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pisbuildera enina amin'ny 20 mianadahy no aroso tsarainao mpihaino io. Ny laharana 03232 03230 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Hatreto aloha dia ny PIS no mitana ny laharana voalohany eo amin'ny safidy na amin'ny Facebook io na amin'ny alalan'ny SMS. Mitohy antranona izany aza ny fanentanana nataon'izy ireo. Ny groupe PIS na ny People Engaged Actor of Change and Education vondron'olona nahazo fiofanana amin'ny tetikasa Samy Gasy izay nivolavolain'ny SFCG ary tohanany ambasady Amerikanina dia vonina hiara entana hitondra ny anjara birikiny amin'ny fisorohana sy fanafoanana ny disadisa eo amin'ny fiarahamonina. Izany no safidianana ny tetikasa Ampela Manonga hiasa any amin'ny faritra Atsimo hiady amin'ny resaka tsenan'Ampela. Ny tanjona iompana ny tetikasa dia ny fanomezana lanja sy famerenana ny asy ny vehivavy satria zandritsika, zokintsika ary renitsika nahitana masoandro izy ireo ka tokony averina amin'ny toerana sahaza azy. Raha mahalinanao ary sy maharesy lahatra anao izany dia tsy dio ny pejy Facebook projet Samy Gasy ka asio j'aime na alefaso ihany koa ny SMS IC-3 ao amin'ny 032 32 032 30 indray mandeha isan-kerinandro. Maimaipona ny fandefasana izany afatra fo izany. Misaotra indrindra. Samy Gasy ny vaovao. Manentana anao mpihaino koa izahay eto amin'ny Samy Gasy eo amin'ny fanohanana sy ny fisafidiananao ny tetikasa na ezaka iombonana entin'ny groupe tsirairay. Efa maraparana izay fifidianana izay ihany koa isika satria efa volana novambra izao. Lavalava ihany izay vaovaon'ny Samy Gasy teo izay mampionina fa ndeha hampandrosoindray arany vahiny. Eny ary Andriamatoa rahalay manampy sofaly lehibe ny sampana fanabeazana sy fisorohana eo anivon'ny BIANCO Braoparitra Antananarivo izy no raisina ovahin'ny Samy Gasy anio noro. Niady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ireo vondrom-bahoaka itsanjara-pahefana no ifampiresahana amin'ity vahintsika ity. Samy Gasy mandray vahiny. Mandroso tompoko. Iresaka momba ny kolikoly sy ny endrik'izay kolikoly misy any anivon'ireo commune no ny fandarana Samy Gasy amin'ity anio ity fa iny voalohany raisan'ny fandarana Samy Gasy tompona andraikitra iray eo anivon'ny BIANCO miarabanao ny fandarana Samy Gasy fantaniana voalohany hoe inona tokoa moa zany ilay endrika kolikoly mety misy eny anivon'ireny commune ireny. Aty amboalohany aloha zany dia tsara ny marena antsika mpihaino fa ao anatin'ny paikady pirenena idinan'ny kolikoly vaovao manomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020 dia anisan'ny sehatrasa atao lahara-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananantany ary ny tanjona lehibe ao anatin'izay dia hoe ahena ny herika mety idiran'ny kolikoly indrindra moa zany amin'ireny sehatra ny hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireny ary matao manamarina izany raha miainga tokoa amin'ny antotanisa
miainga tamin'ny hoe fitoroana voarainy BIANCO nandritran'izay taona maro zay dia tsapa hatrany fa nisan'ny sehatra asa-panjakana zay tena andaira ny kolikoly ity vondrom-bahoaka itsinjara-pahefany ity tsy tamin'izao fotoana zao ihany fa nandritran'izay fotoana maro zay dia nisy ary zay angamba natonga ny teto amin'ny tany sy ny fanjakana anao lahara-pamehana amin'ity paikady-pirenena ity ny fitsinjara-pahefana raha fanontaniana hoe inona ny endrika kolikoly dia arak'izany moa zany dia maro tokoa ny endrika kolikoly mety isyony reny eo anivon'ny commune fa raha fihezina nefa izany zavatra zany dia anisany hoe zavatra miseho zao dia hoe fanodikodonana vola sy fananam-panjakana eo anivon'ireny commune isan-karazany reny mety ho miseho ihany koa izany hoe fanomezana tombon-jahany tsara-drariny eo amin'ireny tsena asa-panjakany reny zavatra misy na eny anivon'ireny commune ambanivohitra zany na anivon'ny commune andreny vohitra dia ohatra zavatra tsapa zany fa misy izay fanomezana tombon-dany tsara-drariny amin'ireny fanomezana tsena asa-panjakana amin'ny ankapobeny ary ny tena betsaka moa amin'ny tsapanay raha miainga amin'ny atao hoe fitoroana napetraky ny olona ty amin'ny BIANCO dia ny fanararotana ny fisahanana asa misy commune mety mieritreritra ny mpiasa fa misy vola miditra ao anivon'ny commune nefa to tsy mandray karamaina izy to tsy ampy zany sampy zany vola entana ampidinana ny commune zany dia zavatra tsapa tokoa ndraindray to misy fanararotana ataon'ireo na be ny tanàna zany na ireo tompona ndraikisatsokajiny eo anivon'ny commune raha tsy lasa nifindreny hoe atao hoe secrétaire trésorier na ny comptable isan-karazany reny ka mety manararotra amin'izany fisahanany azy zany ka mampiditra reny volam-panjakana zay tokony hiditra eo amin'ireny volam-panjakana reny ho any am-paosiny zany moa zany dia voalazany lalàna fa anisany antsoina hoe fanararotana fisahanana asa voalazanao teo hoe anisan'ny atao lahara-pamehana zay hoe ady amin'ny kolikoly eny anivon'ireny hoe vondrom-bahoakam-paritra ireny manoloana an'izay zany ataontsika hoe ho fisorohana na hoe fanabeazana na fanohanana ny commune eo amin'inona zany no miditra ny BIANCO marina tokoa zay satria araky ny nisana teo anisan'ireo sehatra asa-panjakana sivy atao lahara-pamehana amin'ity paikady-pirenena vaovao edina kolikoly ity ny fitsinjara-pahefana midika zany fa misy asa manokana atao amin'ny BIANCO amin'ireo indrindrandrindra moa zany eo anivon'ireo commune eo lafiny fanabeazana ohatra dia miara-miasa aminay ireny commune reny amin'ny fanetanana ireo mpiasa eo anivon'ny commune na reo pila raharaha-panjakana eo anivon'ny commune amin'ny fanetanana sy fanabeazana ny olona mba hanana kolotsaina andala ny fahitsiana sy fahamarinana ka hanana kolotsaina ho lavitry ny kolikoly ary tsy anaiky lembenana manoloana ny kolikoly raha sanatria misy zany kolikoly zany eo anivon'ny commune eo amin'ny lafiny fisoroana indray koa dia miara-miasa amin'ireny ny tohana amin'ny BIANCO zany dia manampy ireo commune amin'ilay fametrahana fomba fiasa mirindra zay voalaza ny didy avy any amin'ny lehibe ny fitondram-panjakana any amin'ny prime ministre zany ny amin'ny fametrahana ary antsoina hoe standard de service reny dia manome tohana teknika zany ny BIANCO satria ireny standard de service reny tsy azo adonoina fa reny nanao hoe fisorohana mahomby iadina ny kolikoly rehefa mipetraka mazava tsara ao anivon'ny commune ohatrinona ny vola aloha ro fiafirena ny fehim-potoana aiza ny fandavam-bola rehefa mazava tsara ny fandraisana vola sy ny famahambola eo anivon'ny commune dia verina fa reny tokoa le fepetra fisorohana ny kolikoly ary zay ny tohana amin'ny BIANCO amin'ireo commune zay eo amin'nivon'ny commune miara-miasa amin'ny BIANCO amin'ny lafin'izay eo lafiny CSR dia misy ihany koa fiara-miasa amin'nivon'ny commune reny mba hanetanana ireo pila raharaha-panjakana satria tsy azo adonoina fa rehefa miresaka zany kolikoly zany dia misy ny mpanome ary misy ny mpandray ary ny lalàna dia milaza fa na ny mpanome na ny mpandray dia samy helika ao anatrehan'ny lalàna eny fa na ny mpanelanelana ary izay mahatonga ny BIANCO hiara-asa amin'ny lafiny serasera zay fanetanana ireo pila raharaha-panjakana mba handala ny fitsipy-dalao mba handala ny toromarika rehetra zay mipetraka ao anivon'ny commune ary ankatoy zany ary tsy sanatrio tafiditra amin'izany hoe fanaovana kolikoly zany raha iresaka manokana ny commune alakamisy feno arivo sika nisy antony manokana ve aloha ho an'ny BIANCO ny safidy an'ity commune ity hitondrana n'izay resaka hoe fanohanana amin'ny ady amin'ny kolikoly zay raha ny commune alakamisy feno arivo manokana aloha
dia efa atao hoe hatramin'izay nisiny satria azoko lazaina fa ampolitaona maro ny sy ny commune io no nisy fiaramiasa teo amin'ny ivon'ny BIANCO na tamin'ny alalan'ny fond de développement local zany na tamin'ny alalan'ny PGDI izay mpamatsy vola zany amin'ny ankapobeny ny anjaran'ny BIANCO moa zany dia manome tohana teknika tsy mpanome vola kory ny BIANCO fa manohana teknika ireo commune izay maneho ny fahavononany hiara asa amin'ny BIANCO dia tonga mitondra ny anjara biriky foana ny BIANCO amin'ny lafin'izay raha ty commune alakamisy Fianarivo dia eo moa zany amin'ny maha commune nampiasa ny antsoina hoe budget participatif ny commune alakamisy Fianarivo dia raha fiaramiasa ny arahana tamin'ny ministère ny finjaram-pahefana dia anisan'ny hoe natolotry ny ministère ny finjaram-pahefana ny commune alakamisy hiara-miasa amin'ny BIANCO no zao hoe ezaka nataony teo fitantana teo anivon'ny commune zay mba hampanao ny mangarahara hampanao ny fanjakana tsara tantana teo anivon'ity commune ity dia tonga ny BIANCO mitondra ny anjara birikiny amin'izay fanaovana tsaratsara kokoa amin'izay fitantanana commune zay teo anivon'ny commune raha teo koa moa dia naneo fahavononany tanteraka amin'izay fiaramiasa zay ary dia verina fa nahitam-bokany zay matoa hatreto anisan'ny hoe commune atao hoe mendrika raha fitsokajiana azy ny commune alakamisy Fianarivo ny commune zany no maneho ny fahavononany zay vao manohana azy ianareo sa hoe ahoana zany mifampitole izy araka lazaiko hoe misy avy amin'ny commune zay maneho fahavononany fa misy koa avy aty amin'ny BIANCO zay misafidy hoe ty commune ty ndeha miasa zany nefa dia miankana be dia be amin'ny finiavan'le commune hiara-iasa amin'ny BIANCO ny BIANCO dia tsy manery ny commune hiara-iasa aminy fa ny BIANCO raha mangataka le commune dia faly ny BIANCO satria nisy commune vonona hiara-iasa raha manolokevitra ny BIANCO ka manaiky le commune dia mitondra ny anjara biriky ny BIANCO tsy fanerena zany le fiaramiasa fa miankana zay ao anatin'izay rehefa resy lahatra le commune fa misy tombony fiaramiasa ny BIANCO dia mitondra ny anjara biriky ny commune fa misy kosa ny commune zay somary marisarisa ny fiaramiasa dia tsy manery an'izany ny BIANCO malalaka zany fiaramiasa ny BIANCO araka amin'ny lafiny roa zay fa ny BIANCO kosa ao anatin'ny drafitrasa ataony atao hoe plan de travail ataony isy ataona dia manolotra hoe reto ny commune ratsy miasa amin'ity taona ity dia atolotra anivon'ny mpitantana anivon'ny commune zay mazoto moa izy mandroso ny BIANCO marisarisa moa izy akory atao fa mifindra commune ny BIANCO dia ono atraiza moa zany ny anjara andraikitry ny BIANCO ataontsika hoe manomboka amina fitoroana na fitoriana ataon'ny olona dia ohatrany ahoana ina le dingana manaraka tsara fipetraka koa zay fanontaniana izay ny iarahantsika malala moa fa ny sampana mpanatanteraka ny paikady pirenena eto amin'ny BIANCO dia misy tokotelo mahamasan'andro fanabeazana ny olona mba hanana kolotsaina andala fahitsiana fisorohana zay mety hidika idiran'ny kolikoly eo amin'ny sehatra asa-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary indrindra ny fampiarana ny lalàna ny fiaramiasa ny BIANCO dia mipetraka amin'ny lafiny roa voalohany fanabeazana sy fisorohana fa ny fampiarana ny lalàna kosa na misy fanarahana na tsisy fanarahana rehefa mahazo fitarainana ny BIANCO dia mitrandraka zany amin'ny fomba mamatianina ary mitondra ny raha anivon'ny fitsarana zay zany tsara marihana hoantsika mpihaino amin'ny ankapobeny ka ny fanontaniana dia hoe ny fitorohana manahoana ny BIANCO zany na dia ao amin'ny commune zay raha miasa ary ka raha vao maray fitarainana fa misy trangana kolikoly dia mitrandraka zany amin'ny fomba mamatianina ary mitondra zany any amin'ny fitsarana fa tsy midika hoe rehefa miara-miasa amin'ny BIANCO dia tsy azo anaovana fanadiadiana mazana hoe vao maheno an'izany anarana BIANCO zany ny olona dia efa matahotra izy ahoana ny fomba hitondranareo amin'ny fanentanana zany eo amin'izay lafiny izay ny fanentanareo marina tokoa zay satria mbola misy fahatsapana ny olona fa raha hoe hiara-iasa amin'ny BIANCO dia le lafiny fampiarana lalàna no ao an-tsain'ny olona ka mahatonga azy hanana fahatahorana ny sampana fanabeazana sy fisorohana nefa dia izay le paikady hoentiny mba hahazoana fon'ny olona hiara-iasa amin'ny kitsipo sy ao anatin'ny fahitsiana sy fahamarinana izay fiara-miasa zay mety any am-boalohany mety ao izay fahatahorana izay fa rehefa miditra ny sampana fanabeazana sy fisorohana manao ny asana amin'ny fomba mamatianina dia amin'ny ankapobeny rava zay hoe atao hoe barrière zay amin'ny ankapobeny fa miara-miasa amin'ny kitsipotokotra le olona rehefa angatahana ao anatiny averiko ihany fa ny fiara-miasa amin'ny BIANCO
dia amin'ny lafa ny fanabeazana sy fisorohana amin'ny fampiarana làna io tsy sisy fiara-miasa azo atao fa rehefa mandika lalàna ianao a dia tsy misy ambony lalàna fa miatra ny lalàna ao anatin'izay. Samy Gasy mandray vahiny mandrosoa tompoko. Ny commune laka misy feno rivo amin'ny distrika Anatananarivo Atsimondrano iny no raisin'ny Samy Gasy indray amin'ny heriny. Amma vondrom-bahoakam-paritra ny commune dia hitondra ny traikefany eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ry zareo amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Fa efa ifaraparana ny fandaharana mampionina aroso indray ary ny fanontaniana ho an'ny mpihaino androany. Raisindray ary nisy tiloa dia ataovy eo akaikinao eo ihany koa ny telefona raha tonga dia amaly ny fanontaniana avy hatrany ianao. Ity ilay fanontaniana. Iza no heverinao fa ahitana ny laharana voalohany amin'ireo groupe 5 izay mifaninana manao ezaka iombonana hitondrana ny fiatsaran'ny fiarahamonina. Ny aina vao ve, ny GSM ve, sa ny PIS, sa ny fanjiry, sa mandravasarotra. Misafidy ray amin'izy 5 zany ianao. Ny 03232 03230 no andefasanao SMS malinao izay fanontaniana izay dia aza adinoina ihany koa no mametraka ny anaranao sy ny toerana misy anao. Mpatsiahivinanao an-trano moa izay isan-kerinandro eto amin'ny fandaharana. Entin'ny fandaharana anamariana sy amantarana moa izay hoe izao aiza eto Madagascar ireny no faritra be mpihaino indrindra izany fandaharana Samy Gasy zany. Tsara mihitsy ny fanomarenana ataonao Noro fa ilaina ihany koa mampatsiahy ho an'ny mpihaino fa manana site web ny Samy Gasy dia ny www.samgasy.mg. Mbola afaka mifampiresaka amin'ny Noro sy mampionina ihany koa ianao rehefa vita ny fandaharana ao amin'ny page Facebook ny projet Samy Gasy. Zay no ela mampionina fa ndeha ara aloha marana amin'ny fandaharana isika. Misaotra be dia be anao mpihaino nanaraka ny Samy Gasy. Noro Rawely Arson sy mampionina Ravalson nentana androany. Sanda nirina kosa no teknisianina. Ny Air Madagascar atrano moa no manohana ny Samy Gasy. Resaka misimisy indray isika amin'ny heriny eto amin'ny fandaharana. Veloma vetivety eo. Samy Gasy. Fandaharana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samy Gasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.